Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra manaraka ny fandaharana zon'izay tsara indray amin'izao ora sy fotoana izao dia faly izahay miroso ao tokantranonao na any amin'izay rehetra misy anao any ato anatin'ny fandaharana zon'izay tsara. Arak'izay dia ny fandaharana zon'izay tsara dia natokana indrindra ho antsika tanora izarana lohahevitra anankiray mifandraika amin'ny zavatra iainantsika andavanandro fa ihany koa anampiana antsika mba hiaina eo ambanin'ny fifehezan'ny soratra masina hatrany. Dia ao anatin'izay indrindra manambahintsika eo ihany koa pastera izay ifampizarantsika ny hevitra ara-teolojika izay ato anatin'ny lohahevitra izay hobanjiantsika dia faly mandray anao pastera voalohany indrindra. Faly miaraba ny asina ary faly miaraba ihany koa antsika manaraka ty fandarana hazony izay tsara izay karakarain'ny fikambanana mampely baiboly ity sady manonona ny fiadanan'ny Kristy amintsika rehetra. Arak'izay, araka ny teneniko teo dia manana vahiny isika tanora izay misehatra kokoa eo amin'ny lohahevitra izay hobanjiantsika rehefa avy eo, izay hotononoko rehefa avy eo fa raisitsika aloha izy mirahalahy dia avelako samy teny ny anarany sy izay sehatra misy anazy tsirairay avy. Miaraba ny asina dia miaraba ny pasteur Fabrice, miaraba antsika rehetra manaraka ny fandaharana ihany koa. Ny anarako dia Erlando. Mitarika tanora fiangonana misy anahy dia misehatra amina tanora hafa ihany koa. Miaraba manokana ny asana, miaraba ny pasteur dia miaraba manokana antsika rehetrarehetra ihany koa manaraka ny fandaharany. Mateo ny anarako dia tanora ny tena misehatra ihany koa amin'ny tanora, izany hoe mitarika adolatseny sy tanora amina fikambanana sy amin'ny fiangonana misy ahy. Izay ny mombamomba. Faly mandray anareo dia faly izahay tafaraketo ifampizara lohahevitra ihany koa isika dia arak'izay indrindra ny lohahevitra banjiantsika amin'ity anio ity izay efa nandrasany maro fatratra dia ny hoe ny tanora sy ny développement personnel. Marihana fa natao tamin'ny teny frantsay mihitsy ilay izy fa afaka navadintsika ihany koa amin'ny teny gasy fa ny anton'izay dia mba ho azontsika sy ho tafapakany amintsika tsirairay avy ihany ny tena tiany ny soratra masina ambara, ny tena tianay ampitaina ihany koa. Dia arak'izay tsara aloha etỳ am-piandohana mamaritra hoe inona moa izany hoe développement personnel izay dia averako Erlando ifampizarantsika an'izay. Zavatra tsara marihana aloha voalohany indrindra rehefa miresaka hoe développement personnel, définition famaritana omeny olona anazy tena misandrahaka be. Satria arakaraka ny ministera na ny sehatra misy azy no hanomezany définition matetika. Fa ny raisan'izy rehetra kosa dia tsy maintsy misy an'ireto hoe développement personnel dia fitambaran'ireo amin'ny teny frantsay hoe démarche, ireo fomba rehetra ahafantaranao ny tenanao sy ahafantaranao ny valeuranao, ny zavatra azonao atao hanatsarana fiainanao sy hanatsaranao tanjona amin'ny fiainanao. Betsaka ny définition famaritana fa tsy maintsy misy an'ireo zany izy, hanatsarana fiainana dia hanatratrarana tanjona. Dia ao anatin'io amin'izay misy variation, misy fahasamihafana isan-karazany zany arakaraka ny toerana misy an'ilay olona. Dia hono Mathieu mahakasika an'izay développement personnel izay, ianao koa anisan'ny hoe mpitarika, anisan'ny mianatra manokana ihany koa mahakasika an'izay développement personnel izay na ny hoe fampivoarana ny tena. Manao ahoana kosa ny famaritanao an'izany raha eo amin'ny sehatra ny maha-kristianina izay misy anao? Raha eo amin'ny sehatra maha-kristianina izay misy misy ny atao hoe développement personnel dia misy ny atao hoe développement personnel. Na ilay antsointsika hoe fampivelarana ny maha olona izy raha ataontsika midika teny malagasy mazava. Ny tanjona ao anatin'izay dia voafaritra ao anatin'ny anarany, izany hoe ao anatin'ilay domaine de définition mialatsiny amin'ny teny vahiny. Domaine de définition fampivelarana ny tena na ny maha olona, izany hoe izay mikasika ny olona rehetra dia ampivelarana avokoa saina, vatana, fanahy. Ary izay ihany koa tsy hidirantsika lalina fa ny tantarany dia tena hoe mikasika olona ray manontolo mihitsy saina, vatana, fanahy. Eo amin'ny sehatra ny kristianina dia misy koa ny atao hoe développement personnel fa ny antsoko azy kokoa dia fampivelarana ny maha-mpianatra fa tsy fampivelarana maha olona. Satria maha-kristianina antsika mpianatra dia mampivelatra ny maha-mpianatra ny tompo antsika isika fa voakasika ao anatin'izany avokoa na ny saina, na ny vatana, na ny fanahy fa tsy fanahy mandehandeha be fotsiny isika kristianina. Ny resaka mpianatry Mathieu teo, ilay fampivelarana ny maha-mpianatra ve mety hisy idirany hoe fahombiazan'ny maha-kristianina ihany koa anatin'izay?
Tsara mariana aloha ny resaka hoe fahombiazana ny voalohany indrindra satria eo amin'ny sehatra kristianina isika miresaka sady izay raha teo ihany koa le fanontaniana ny resaka hoe fahombiazana tena terma malaza be eo amin'ny sehatra ny kristianina hoe kristianina mahomby amin'ny fitariana, kristianina mahomby amin'ny zavatra ataony fa tiako mariana fotsiny fa ny fahombiazana tsy tanjona ary ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny kristianina tsy fahombiazana fotsiny ihany fa misy alavitra sy ambony kokoa noho izay hitantsika mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo Tesaloniana voalohany toko 4 dia ny ahitana n'izay anankiray ihany koa tenin' Jesosy Kristy hoe izao ny sitrapon'ny raiko dia ny hahazoany izay mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Izany hoe ilay tanjana izany dia ilay mijery ny zanaka. Ao anatin'izay dia marso ao anatin'izay ny fahombiazana ahafahanao mahatratra n'ilay fitoviana endrika amin'ny zanaka na ilay antsoin'i Paoly ao amin'ny rehefa manoratra ho an'ny Tesaloniana izy hoe hamasinina. Izay zany ilay tena tanjana dia lalana ao anatin'izay ny fahombiazana tonga antsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Eny, ao anatin'izay tontolon'ny fahombiazana izay misy ny mpitarika, misy ny tariana, nareo anisan'ny mpitarika raha teo hono a Irlando mahakasika an'izay fitariana izay. Ilaina ve tena hoe zava-dehibe amin'ny fitariana ve ny développement personnel, ny fahalalana ny tena, ny fampivelarana ny tena, fampivoarana ny tena, manao ahoana mahakasika an'izay? Alohan'ny hanomezako valiny hoe enina tsy ilaina le izy tiako apetraka ihany hoe rehevo ato anatin'ny kristianisma zany miresaka développement personnel misy karazany efatra ny réaction antsika, fomba famalintsika ny hoe arakarak'izay karazany efatra zany fomba famalintsika ny hoe ilaina sa tsy ilaina le izy. Rehevo tonga amin'ny sehatra anankiray ny développement personnel dia misy voalohany ireo olona tonga dia hoe ireo hevitra rehetra anatin'ny développement personnel dia mitovy amin'ny tanteraka amin'ny zavatra voalazan'ny Baiboly. Anjery kely an'le publication nataontsika iny dia nisy le commentaire tany dia misy olona zao tonga dia miteny hoe tsy hitako izay maharatsy an'io zavatra tenin'ny Baiboly ihany no averinao dia manino. Izay zany karazany olona anankiray alainy daholo tsisy esoriny zavatra anatin'le développement personnel. Mbola resahako rehefa avy eo moa zany ny hoe inona avy ny lafiratsiny sy lafy tsara fa alainy daholo aloha izy dia karazany faharoa misy indray ny olona mandahakitsy rano tonga dia hoe tonga hatrany amin'izany hoe satanika io dia misy devoly anatiny hoe aloha tsy mikitikitika an'io mihitsy Baiboly fotsiny dia ampy ohatr'izany dia karazany olona fahatelo ireo milaza hoe ampidiro anatin'le sehatra misy antsika tanora le izy fa ilaina esorina ny tahotra ny stress ohatr'izany tsisy maharatsy an'io fa mandanjalanja. Io zany karazany olona fahatelo hoe mampiasa le tenin'Andriamanitra hoe ianareo ny zavatra rehetra dia azony izay tsara. Fa ny karazany fahefatra misy an'ireo olona ity ny averiko fa hoe nisan'ny betsaka indrindra. Ireo olona tsy hainy tsara hoe tokony ho raisiny sa tsy tokony ho raisiny. Dia za mieritreritra fa ny mpijery antsika na antsika eto ara mety misy matetika misy dota kely ihany hoe ho ampidiriko anatin'ny fikambanana misy anah ve le io rivotra io ho ampiasaiko sa tsy ho ampiasaiko. Dia hoe ilaina ve le izy sa tsy ilaina, voalohany indrindra aloha ilaina mahafantatra anazy. Ianarana inona avy alohan'ny ampidirako an'le izy ao anatin'ny fikambanako ny fiangonana misy anah na ny sehatra misy anah dia aleo aloha ianarako tsara inona avy ireo zavatra arosony. Izy rehetra taiza ny tantara ny aingany izy ny misehatra ao anatiny dia izay vao afaka manapa-kevitra hoe ilaiko le isa tsy ilaiko ary hoe inona amin'ireo no ilaiko dia inona amin'ireo no tsy ilaiko. Dia izay zany hitako hoe erreur kelintsika mampiditra manao an'ilay développement personnel hoe zavatra noir ou blanc fotsiny. Développement personnel dia ho ampiasaiko sa tsy ampiasaiko. Fa hitako hoe raha mpitarika tanora ianao mpitarika ado mpitarika fikambanana ianaro tsara aloha développement personnel inona avy mivoizina anatin'le izy dia mazava ho azy fa ny antsika ny Baiboly no mandeha aloha dia izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny afatra ny filazantsara. Misy zavatra manohatra ny afatra ny filazantsara be dia be le voiziny dia izay ariana dia izay tsy mifanaraka amin'ny afatra ny filazantsara izay mifanaraka amin'ny afatra ny filazantsara afaka manampy ny fampivoarana antsika ny trano ny tanjana antsika dia ampiasaina. Fehiny zany fehizo kely zavatra teneniko hoe tsy tonga dia alaina mpambaray zany fa ianaro tsara aloha. Tsara. Ie, makasitraka ny Irlando. Makasika ny teny moa zany Irlando toy mahakasika hoe misy karazan'olona ohatra izao karazan'olona ohatra izay
dia arak'izay i Mathieu indray no anontaniako hoe misy sokajin'olona ve zany mila mahafantatra ny atao hoe développement personnel sa hoe tsy maintsy ny mpitarika ihany na tsy maintsy izay tarihana ihany le sokajin'olona ao anatin'izay zany no tiako fantatra hoe manao ahoana mahakasika azy. Ya, ny anahy ty fomba fitenina namana anankiray dia tiako le miteny an'ilay izy hoe ohatran'ny pozim-boalavo izy io. Ny ao anatin'ny pozim-boalavo 7.70 isan-jato tena azo hanina tsara, calcium, ny 2 isan-jato ny poziny. Zany hoe misy zavatra tena azonao raisina tsara, misy zavatra ihany kosa amma kristianina antsika, ny dikany kristianina dia ny tenin'Andriamanitra ny fahefana faratapony eo amin'ny fiainantsika. Dia eo zany tsika mampita hoe ity, araka ny tenin'ny Erlandao teo tsy averiko intsony hoe ity ve mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sa tsy. Ny misy karazan'olona ny fieritreretako anazy, misy karazan'olona tandrify azy, le olona antsony Paoly hoe lehibe ara-panahy, le efa zatra vetikaniny, afaka mamina vina sy mahafantatra, manana discernement hoe ity mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ity kosa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha olona vao zaza ara-panahy vao tezaina ao anatin'ilay fikambanana, ianao mpitarika zany mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny ondry tarihanao, efa mazaka vetikanina ve sa mbola rononom-panahy. Ho an'ny olona efa mazaka vetikanina, tsy olana mihitsy ny mampiditra an'ilay izy ao anatin'ny sehatra kristianina satria isika raha teo ihany koa manana ny fanahy masina, afaka midiserne hoe ity mifanaraka amin'ny hafatra ny filazantsara, ity tsy mety fa izay ny dikan'ilay hoe fataro ny zavatra rehetra dia izay tsara ihany azonina. Ie, nyresaka ihany koa i Irlandao teo mahakasika ny hoe lafitsarany sy lafiratsiny eo anivon'ny kristianina no sehatra resantsika bebe kokoa eto dia inona ny lafiratsiny ary dia inona ny lafitsarany, ny fahafantarana sy ny fiainana ary ny fampiarana izany développement personnel zany. Ny amaliko anazy sady anatsorako ny valim-panontaniako hoe aloha azavaina ny olona tsara hoe manomboka aiza le izy no tsy mety amintsika kristianina, aiza ny limity, aiza le tsipika anankiray hoe mihoatra an'iny dia efa tsy ao anatin'ny hafatra ny filazantsara izay. Ny zavatra mila fantatsika mahakasika ny développement personnel dia tsy rivotra kristianina akory zany izy io ny atombohany, fa nanombonomboka tamin'ny antsasaky ny taonjato 20 teo zany nanomboka tonga saina ny olona hoe tsy dia mety tsony le lasa fitaovana zany ny olombelona satria ny asa be nandeha ny industrialisation sy ny sisa dia lasa mitovy lanja amin'ilay machine ampiasana zany ny olona dia ohatran'ny leoleo an'izay ny fiarahamonina dia no koa ny betsaka ny asa fikarohana navoakan'ireny olona ohatran'ny hoe Freud sy ohatr'izany nalaza kokoa zany. Dia ny fampivoarana amin'ny maha-olona micentre mifantoka amin'ny fampivoarana amin'ny maha-olona kokoa zany tsika nanomboka teo dia lavalava moa zany tantara fa raha tsorina izy dia nanomboka nisan'ny ressources humaines nanomboka considéré ohatra ny ahoana ny ialana amin'izay hoe ohatran'ny fitaovana ny olona dia voatra ny voatra izy ka hatramin'izao etat misy antsika izao dia tsika efa dia tafiditra ao anatin'ny sehatra kristianina koa zany développement personnel fa aiza ho aiza amintsika manomboka aiza le limity dia namaliko anazy sotra hoe rehefa manomboka mifantoka amin'ny tena zany le afatra ao anatin'ilay izy. Filazantsara tsy nanome solution antsika, anome solution amin'ny fahotana, anome solution amin'ny tsy fetezantsika, fa tsy afaka atolotra ny olona anankiray izay solution zay hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy anao ianao dia olona tokony mendrika amin'ny fahaverezana, tsy zavatra tsara anatinao. Ny afatry ny filazantsara dia manomboka amin'izay hoe ratsy ianao, tsy dia tsara maheno an'izay fa izay ny amin'ny filazantsara ratsy ianao tsy mahavonjy tena ianao tsy vitanao rery io zay misy an'izay aloha zay ny problème zay vao atolotra ny filazantsara, zay ma filazantsara anazy misy mauvaise nouvelle aloha zay vao bonne nouvelle. Problème ho an'ny développement personnel dia eo tsika ny mila mitandrina esorina izay problème zay. Ny fironana new age izay ny atombohan'ny développement personnel dia manala n'izay maharatsy antsika izay fa asaina mitady any anatinao zany ianao hoe inona ny tsara ny anatinao. Misy ny fomba fiteny hoe karoy ny tsara anatinao, misy an'ilay hoe l'homme est naturellement bon. C'est la société et la civilisation qui l'a corrompu. Tsy manana an'izay ny filazantsara, tsy naturellement bon isika ho an'ny filazantsara satria efa misy an'ilay tarazon'ny fahalavona. Dia filazantsara hanolotra an'i Jesosy
de apetrany aloha hoe ratsy ianao de tsy mahavita teny ianao de rehefa manomboka tonga amin'izay ny afatry ny développement personnel de eo anao manisy limity satria teny aminao izy hoe ianao de tsara vitanao io mahavita teny ianao ireto sy reto avy ny dingana tokony arahanao afahanao mantanteraka ny tanjonao ary miainga aminao io sy ny sisa de tsy tafiditra ntsony ny solution anao Jesosy moka ny solution anao tsy tafiditra ntsony zany le vahaolana de eo zany zay limity zay fotsiny apetraka ao an-tsaina de zay fotsiny ny any zany raha teknika kely hoe afantaranao lafiratsiny sy lafitsarany zay rehetra hanindraindra ny tenanao sy ny fahatokisanao ny tenanao hiankina amin'ny herinao manokana tsy ilan'le solution filazantsara ntsony tsy ilan'ny Jesosy maty ho anao ntsony tsy ilan'ny fanamasina ny latsaranao zay ariana tanteraka fa misy ao anatin'ireny afatry ny développement personnel reny teknika hoe hanala stress ohatra izy moa tsy mila n'izany hoe fomba fanaovana organisation ny planning anao fanaovana ny zaiko manao emploi du temps discipline misy zavatra tsara be dia be ohatr'izany zany manatsara ny famokaranao productivité anao ao anatin'ny zavatra atao na tsika anatin'ity fandaharantsika ity zao nisy fanomanana tokony atao sy ohatr'izany fa jereo zany manomboka izy no mifanohatra amin'izay afatra filazantsara zay mihaino ale izy eto dia misy zavatra be dia be tonga ao an-tsaina mahakasika ny hoe tena ny soratra masina raha teo efa nilaza hoe voahozina izay matoko ny tenany dia todika atao amin'ny pastera amin'izay mahakasika ny soratra masina hoe ahoana ny voalaza ny soratra masina mahakasika an'izany hoe développement personnel zany mety antony mampandroso ny fiangonana ve zany sa mampiembitra ny fiangonana inona vokatra teraka izay développement personnel izay raha ho an'ny mpitarika ny fiangonana na ho an'izay fiangonana ho tarihana ny fiainonana izy miralana Irlando na i Matthieu tao anatin'ny fizarana izay nataony anisan'ny andraisantsika tsirairay avy ny amin'ny hoe ny tsara ho fantatra ny lalakaleha ny fetra ao anatin'izany firesana natao hoe développement personnel ary na ny voambolana koa azy rehefa adikatsika amin'ny teny malagasy dia mivelatra misy karazany mihitsy iresan'olany amin'ny atao hoe fampivoarana na fampivelarana ny teny fa raha iverina atsika ny amin'ny fiandohany satria nisy tantara kely teo dia Andriamanitra mihitsy ilay nahary ny olombelona no mijery ny olombelona amin'ny maha-olona manontolo fanahy, saina, fo, vatana. Ireo zany tian'Andriamanitra hirindra ao anatin'ny olona fa vokatry ny ota dia very izay firindrany zay dia lasa ny ampahany amin'io ihany zany no tena voizina sy resahana. Ary zay le tantara nyresahana teo hoe taty amin'ny taonjato faha 7 sy ny faha 20 dia eo amin'izay zany nisy ny fitandrahana kokoa an'io no hoe lasa ny fitaovana no nomena lanja dia andeha amin'izay ny olona no ifantohana kokoa. Dia nefa ny tena izy Andriamanitra no mila ifantohana. Dia Andriamanitra no ny antony olona mpiara-miasa aminy dia ny olona miara-miasa aminy mamoaka n'ilay vokatra rehefa avy eo. Zany hoe rehefa mitsimbadika vokatry ny ota zany io dia sahirana amin'izay ny olona ka tsy tena hoe zavatra vaovao ny atao hoe développement personnel fa novoizina kokoa hialana amin'izay fifantohana amin'Andriamanitra zay le izy dia lasa toy ny hoe ratsy fa Andriamanitra mihitsy no miazona ny maha-olona manontolo ary ny soratra masina no anisan'ny fitaovana velona sy mahomby anovozana an'izany hahatonga an'le hoe firindrany maha-olona zany. Misy teny vitsivitsy ny resan'izy mirahalara vao miresaka hoe développement personnel dia tsy maintsy misy resaka fanatsarana ny fahalalanao ny tenanao ny fanatraranao ny vinavinana ny vinanao tafiditra anatin'izany keo ny hoe ahoana ny fanomezanao lanja ny talenta sy ny fahaiza-manaonao fa mifantoka amin'ny tena ireo. Fa rehefa ao amin'ny Lioka toko faharoa andiny faharoa amin'ny 50 dia misy an'ireto teny fanalahidy anankiroa reto ny tombo sy nandroso ny tombo fahendrena sy tena Kristy ary nandroso fitia teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Zay voambolany mitombo sy mandroso zay voambolana ampiasaina amin'ny développement personnel fa Kristy no ahitana ny fahafenona zany. Tsy mahita antsika ao amin'ny soratra masinao ny teny hoe ny tombo sy mandroso mifanakaiky raha tsy ao amin'ny Kristy ihany no nyresahana an'io. Dia noho izany dia izay no lazain'ny Matthieu ny hoe isika dia mpianatra mianatra manahaka ny Kristy isika fa i Kristy no ifantohana fa tsy ny tenanao no ifantohana fa Kristy. Dia izay nahatonga ny Jaona nilaza hoe izy tsy maintsy mitombo izaho tsy maintsy miena fa rehefa esorina Kristy dia lasa isika no hitombo
mandrakariva fa hadino fa tsy afaka nitombontsika raha tsy Kristy no mitombo ao anatintsika. Zany le arenika na ny fiangonana na ny mitondra fiangonana na noentina ao anatin'ny fiangonana na ny fikambanana kristiana ilayntsika zany fa izao hoe ary zay mihitsy nasarobidin'ity fandaharana ity le hoe hazony izay tsara araka ny Tesaloniana voalohany toko fahenina andiny fa 1:20 fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara fadio ny fanao ratsy ka ny fifampizarana tahaka zao zany manome antsika singa na fampitaovana hahafahantsika ihany koa manivana ny hoe ity no ankasitran'Andriamanitra eo amin'izay afahako miroso ho vavolombelona fa lainina zany Erlando dia izay tokoa no mila fantatsika tsy ny manakina be fahatany na ihany koa avy hatrany dia mihinana imboly fa ny afahantsika mandanjalanja ary zay le fanahy mamantatra esprit de discernement. Ie, mankasitraka pasterany amin'izay valiteny zay fa tiako ho ampitain'ny pastera amin'ny anitokantrano ihany indrindra ny tanora hoe ilaina ve zany matoky tena sa tsy maintsy matoky an'Andriamanitra vao matoky tena ny famelabelarina kokoa mahakasika an'izay manko ny tena nandrasan'ny olona natao amin'ny page Facebook na tany amin'ny afatra miafina tany dia izay ny tena fanontaniana betsaka indrindra hoe tokony tsy ilaina ve zany matoky tena fa Andriamanitra no atokisana ahoana no ahafahana mandroso eo amin'ny fiainana sy mahakasika an'izay. Matoky tena ilay confiance en soi fankasitrahan-tena na ilay ny maîtrise de soi reo zany vao mbolana manodidina ny atao hoe développement personnel fa rehefa miverina misoratra masina tsika dia zao Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitraponina zany hoe ny fiantoranao fitokinao fatokinao an'Andriamanitra no itombonao amin'ny fankasitranao ny tenanao sy nahanananao fahatokisana no ny Andriamanitra zay miasa ao anatinao zay zany lay izy tsy fahadisoana akory ny resantsika ny hoe mila matoky tena ianao fa ao anatin'izay mila fantatsika fa le Andriamanitra miasa ao anatintsika satria izy nanome an'io herim-panahy herin-tsaina herim-piram-batana io zany no fikirantsika ahafahantsika mandroso. Mankasitraka paster iverina kely atao aminareo mirahalahy mahakasika an'izay hoe fatokisantena izay sy ny fandanjalanjana moa zany marimarina kokoa hoe ahoana ny fomba zany raha ho an'ny traikefanareo manokana nandanjalanjanareo hoe atreto ny limity ny resaka limity Erlando teo tsinona hoe atreto ny limity amin'ny tena hoe fahafantarana ny développement personnel sy ny fitondrana zany eo niveau fikambanana le fandanjalanjana zany tena tiako antanina. Ahoana natao mandanjalanjana azy voalohany aloha zany mila tonga saina amin'ilay misoko miadana zany izy miditra ireny hevitra ny développement personnel tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny baiboly reny tsy tonga dia miharihary be izy misoko miadana zany izy miditra anatin'ny fikambananao ao anatin'ny ado taritinao ao anatin'ny tanora taritinao tsy tonga dia tonga any ianao ohatran'ny situation isan'ilay tantara kely tsy voalapatra be fa résumeko ilay izy hoe ny cheval de Troie tamin'ny fotoan'androny taonjato faharoa folo talohan'ny Kristy sy fantatro moa marina ilay tantara sa diso fa malaza be ilay izy hoe nisy ady zany atao amin'ilay tanàna anankiray antsoina hoe Troie sy mety tafiditra tao misy le olona andeha hanafika an'ilay izy tsy mety tafiditra tao anatin'ilay tantara folo taona ny ady fa tsy tafiditra tao dia anisan'ny stratégie anankiray nidirana tao hoe ozy fahavalonjareo hoe tapitra zany ny ady omena cadeau zany nareo dia le cadeau zavatra mahafinaritra be hoe andravonana an'ilay ady hoe anao fihavanana dia omena soavaly anankiray vita amin'ny hazo ngeza be nareo mariky ny hoe mifandrayntsika aiky ao anatin'io soavaly io misy miaramila be dia be ao anatiny eo tafiditra tao anatin'ilay tanàna izy nampidirin'ilay olona dia efa ao anatiny eo mamo le olona nao fety sotra zany dia voaka daholo le miaramila dia vonoiny daholo ny lehilahy eo dia ny ankizy sy ny vehivavy nataony andefitra zany dia potika ilay tanàna dia mieritreritra ohatr'izay mihitsy ny développement personnel satria hotsika teo misy limite ilay izy misy lafy tsarany dia lafy ratsiny fa ireo lafy tsarany zavatra tsy hitantsika mihitsy maratsy anazy ireo foana no aroso voalohany indrindra procrastiner ianao tsy mety mahavita zavatra ao anatin'ny andro ray tsy mahavita mamita zavatra hatramin'ny farany dia solution an'iny no tenenina aminao hoe ianao tsy mety productif mihitsy ireto sy reto ny zavatra atao dia za mpitarika tanora zany
ny tanora ao amiko tiako hoe hivelatra tsara épanoui amin'ny asa ataony mahatratra tanjona fianarana amin'ny asa ohatr'izany dia ampidiriko moramora le izy fa ireo mpampianatra développement personnel boky na développement personnel ireo coach en développement personnel nefa tsy izay ihany no entiny fa ohatra le cheval de Troie mitondra paky iray manontolo miaraka amin'iny koa izy dia ao anatin'iny paky iny ao le hoe ianao ihany mahavita an'io matokisa tena tonga amin'le teny pasteur teo le limite nytenentsika teo tsy tandrotandronao dia efa dépasseny ianao nefa efa tafiditra efa lasa programme anao ray manontolo mihitsy le boky vidinao mahakasika développement personnel iny mihitsy mitondranao le fikambananao avy eo misy programme vidinao lafo be tamin'ny internet dia niraisinao daholo le izy dia voalohany aloha zany ahoana mandanjalanjan'le izy ianao mpitarika aloha zany mila vena amin'le tenentsika foana mila mahafantatra fantaro daholo inona avy ireo zavatra message ao anatin'le izy fa tsy tonga dia ampidirina daholo dia avy eo koa izao resaka ataontsika zao zany tokony atao matetetika tsy eto fandarana ohatr'izao ihany fa raha ohatra mitarika ado mitarika tanora mitarika olona dia hoentina any koa izao hoe ireto avy ny lafy ratsiny ireto avy ny lafy tsarana izao ny limity tsy anakentsika an'io izao ny limity anakentsika an'le izy mila ny kristiana zany amin'izao taona 2022 zao tsy mahazo tsony manao an'le hoe tsisy argument zany tsisy opinion fa mety io na tsy mety fotsiny io mila manana argument mazava foana amin'izay ianao satria miparitaka be zany ny opinion ny argument rehetrarehetra ny zareo izay mila mafonja zany ianao amin'ny argument le olona taritinao koa mila mandeha aingakaingana ho tonga amin'le hoe tsy vitikanina tsony ny zakany fa efa mavita manana discernement mila tonga amin'izay aingakaingana zany ianao sy ny olona taritinao dia mazava ho azy moa zany baiboly foana napetraka aloha dia iny masitsivana ho an'izy rehetrarehetra sao dia misy anampiny Mathieu mahakasika an'izay fandanjalanjana zay ia anisan'ny zavatra anankiray raha mijery ny ara-tantara isika tsy hiverenako tsony ny resaka new age sy ny DMT sy ny rehetrarehetra izay niaingiany ny développement personnel efa nisy hatramin'izay izy io fa nanomboka tany vao tena nalaza be le fotom-pisainana na le nouvelle ère dia anisan'ny vohizany zareo anatin'izay satria manindraindra ny tena ny antsoina hoe panthéisme izany hoe andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra ianao dia andriamanitra ao lasa manindraindra ny tena mana andriamanitra ny tenanao zany ianao satria tafiditra ao anatin'izay le nyresan'ny pasteur teo hoe fatokisana ny tena dia lasa matratra n'le faratapiny dia lasa andriamanitra kely ianao dia tsisy limity fa ianao ihany manapaka ny fiainanao ianao ihany mahavita manatratra ny tanjana ilainao na tsy eo zany tena mila discernement be izay ny ilayntsika ny fanahy masina izay tsy misaraka mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mahafantatra araka ny lazain'ny pasteur teo hoe izy tsy maintsy mitombo fa izao tsy maintsy miaina tonga dia hevitra mifanohatra tanteraka misy hevitra zany tonga dia hitanao hoe ity vohizan'ny développement personnel ity tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia iny tsy tazominao anisan'ny anankiray mety malaza be sady resahan'ny tenin'Andriamanitra no resahan'ny développement personnel ohatra ny antsoina hoe estime de soi confiance en soi tena miresaka an'izany ny tenin'Andriamanitra inona moa zany maîtrise de soi izay voalaza fa ao anatin'ny vokatra ny fanahy mahatsara an'Andriamanitra dia tsotra le izy antsoina hoe vokatra izany hoe vokatra zany ho antsika kristianina tsy ezaka ny atao hoe vokatra tsy ianao zany ny développement personnel zany tsara daholo ny zavatra ao anatiny fa le teknika atratrarany an'le izy sy le motivation ao anatin'le izy izay ny poizina ho antsika averiko ihany le pozim-bola avy teo tsara ny ao anatiny fa le teknika lasa miankana amin'ny herin'ny tenanao ianao dia ny tanjona ho voninahitra ny tenanao fa ho antsika kristianina ny teknika dia isika miverina mifandray amin'ilay source ilay fototra dia Andriamanitra dia ny vokatra rehetrarehetra ao anatin'izany maîtrise de soi fiadanana fifaliana fitiavana sy ny sisa mivoaka ho azy tsisy hazo manezaka mamoaka vo zany fa mifandray amin'ny fototra dia mivoaka ho azy dia izay ianao ny antsoina hoe soafena développé na épanoui rehefa mifandray amin'ilay fototra eo zany tena mila fahendrena be ny discernement anatin'io dia izay koa ny ahitantsika hoe hatreto ny limity samy miresaka estime de soi ihany na n'izao tontolo izao na ny tenin'Andriamanitra samy miresaka maîtrise de soi samy miresaka gestion de stress fa le teknika sy le tanjana ao anatin'le izy any ny fahitako hoe any ny tena base zany mila ifantohantsika ao anatin'le izy mankasitraka anareo Rolany amin'izay fifampizarana izay tena satria
izara foana mahakasika an'izany indrindra moa hoe ho an'ny tanora fa tsika moa voafetra ny fotoana ihany a dia raha ohatra ka maniry tsika ny ahafantatra bebe kokoa mahakasika an'izany afaka mifandray aminazy roalahy afaka mifandray ihany koa amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy a raha manana fanontaniana isika mahakasika an'izay a dia azo atao tsara ny mifampiresaka azo atao tsara ihany koa ny mifanoro a mba androsoan'ny finoana sy androsoan'ny sy ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa anatin'izay eto am-pamarana anara ina no afatra tianareo ampitaina amin'ny tanora Irlandô ny aloha zany ohatrany verina foana fa tsy manina fa zay raha misy zavatra anankiray tiako hoentintsika hoentin'ny olona mody androany a dia izay hoe mila fahamalinana ny resaka développement personnel dia jereo foana manomboka aiza ny limite le limite resahantsika teo vo manomboka manala an'ilay vahaolana aroson'ny filazantsara dia Jesosy Kristy maty ho anao a manala fahotanao sy manamasina anao vao manomboka hanala an'izay solution zay le izy a ampiditra le solution hoe ianao no mahavita an'io a ny tenanao miankinana personne ne pourra sauver à part toi zavatra tonga dia manomboka eo ny limitetsika manomboka eo amin'le hoe filazantsara dia manana vahaolana ny amin'izany a fa ianaro ny zavatra rehetra dia azony izay tsara misy lafitsara ny développement personnel misy zavatra azo hanatsarana ny productivité anao ny fomba fandaminanao zavatra ny discipline anao a misy teknika anatin'ireny azo anarana fa azadino ny limitetsika kristianina isika tsy mitovy ny tanjontsika amin'izao tontolo izao manana ny tanjony manokana izy manana ny définition ny antsoina hoe fahombiazana dia isika koa manana ny définition antsika amin'ny hoe fahombiazana azadino ny tanjontsika azadino ilay limite Mathieu ia raha misy zavatra tiako apetraka fotsiny tia mpamaranana dia voalohany indrindra aloha tena mankasitrana fikambanana mampely baiboly izay mamoy émission ohatran'izao satria tena ilayntsika tanora ny mahafantatra zavatra ohatran'izany ny angatahana fotsiny hoe aza tonga dia extrémiste be isika rehefa misy zavatra anankiray hoe tonga dia satanika izany na tonga dia biblika be zany fa jereo hoe atraiza tsy verenako tsony fa efa mazava be hoe atraiza no azonao raisana maro ny zavatra tsara aza raisanao anatin'le izy fa miverina foana hoe ilay fototra iangany sy le teknika fotsiny no ratsy zay zany le izy a fa ny teknika antsika kristianina dia efa napetraka mazava teo foana sy ny tanjana anaovantsika n'le izy ihany koa dia ny ame voninahitra an'Andriamanitra ny ampitombo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ahafahantsika ihany koa mitombo amin'ny fahamasinana sy amin'ny fanahafana hatrany atao hoe fahamasinana mantsy dia ianao mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy dia fantaro alalino raha efa olon-dehibe ianao a mazaka vetikanina azonao ataony mianatra sy mahafantatra azy raha mbola tsapanao kosa hoe mbola zaza vao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsara aloha tsy mijery zavatra hafa satria tsy mbola tena haintsika ny mifiltre anazy raha tsy efa zatra nampiasa saina ozy izy Paoly gymnastique de l'esprit ampiasainao ny sainao zany a dia fantatrao hoe ity marina ity tsy marina dia anjarantsika tsirairay avy tsy hiankina aminay ny tanjona fa hiankina ny fahamarinana ny soratra masina tonga antsika tsirairay avy ho indépendant sy ahafantatra hoe ity hoaniko a ity tsy hoaniko a mba ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra Ie, mankasitraka anareo amin'ny rahalahy nitodika atao amin'ny paster tsika makasika ny afatra farany afatra avy amin'ny soratra masina moa marimarina kokoa. Nkasitrana izy mirahalahy izay niaraka amin'ny fikambanana mampely baiboly ho amin'izao fifampizarana izao satria ho fampitaovana ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara miasa tsara ny fisian'ny fiara-miasa tahaka izao. Ny soratra masina izay tarihana antsika sady ampahirizana antsika raha nifantoka tamin'ny atao hoe développement personnel antsika dia misy an'ireto teny reto fahatanterahana, fahalavorariana, fahavanonana. Rehefa mamaky ny salamy voalohany andininy fahatelontsika dia mahita an'izany ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Baiboly protestante ny mamoaka an'izany. Ny asany rehetra dia vanona avokoa. Baiboly dikateny katolika misy an'izany. Ny asany rehetra lavorary avokoa. Dia tanteraka avokoa ny baiboly dikateny ambonany izany. Kanefany izay fahatanterahany asa zay na fahalavorana na fahavanonany ny fiainantsika zay dia tsy maintsy ny lalàny Jehovah ny sitrany, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Ka eo amin'ny fiainantsika ny soratra masina no ahafahantsika ihany koa mifantona izay rehetra manodidina antsika ka ahafahantsika mandroso sy mandresy miaraka amin'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika rehetra.
Mankasitraka dritra pastera, mankasitraka mamerina fankasitrahana moa zany ho anareo mirahalahy, mankasitraka ihany koa ny teknisianina ny amin'ny fanatotosana izao fandaharan'izao isaorana manokana ny Hope Home izay nampiatrano anay raha maniry isika ny tokam-bavaka na hitokana miala amin'ny fiainantsika andavanandro mandritra ny fotoana fohy misy toerana natokana ho an'izany ety dia manasa anao izay hanantona ny Hope Home. Dia izay ary no ela mankasitraka feno ho anareo any tokantrano, ho anareo any amin'izay rehetra misy anareo any n'aiza n'aiza mijery izao fandaharan'izao dia ankasitrahana feno anareo fa fantarina zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Izay no hafatra ho amin'ity an'ity dia manome fotoana anao izay amin'ny manaraka indray.